vokatra farany amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharo izay fa mitoy an-trano moa izay fanangonana ny senita ny voka-pifidianana izay androany ara moa dia fitanana an-tsoratra na PVSK manodidina ny eninjato no efa voarain'izy ireo araka ny nambaran'ny filohan'ny senita volaravoavy sy tsiritra kotarson mitondra ny anjenjiny-baovao. Fitanana an-tsoratra na PVSK manodidina ny eninjato amin'ireo birao fandatsambato Resyroal no efa voarain'ny senita 4 atao aoriana ny fandatsambaton'ny Totsaina Omaly araka nambaran'ny filohan'ny senita dia nanomboka ny maraina teo ny fanangonam-bokatra any amin'ireo faritra sarodalana amin'ny alalan'ny hélicoptère. Raha ny défini senita moa tamin'ny premier tour dia le hoe jour J plus 3 zany hoe telo andro aorian'ny fifidianana zany le tokony ho azo eo anivon'ny chef lieu de district zany na ny SRMV-tsika ny vokatra rehetra. Tratratsika ve zay androany sa tsy tratran'ny senita dia hitantsika eo le izy raha pitso mba fahafahanay hoe tonga daholo ve ny vokatra any amin'ny toerana lavitra be. Ny tiako soritana kely angamba ny indro kely zavatra ny seho Omaly amina bureau de vote anankiray ao anatin'ny izay tena nampalahelo tokoa ao anatin'ny région commune district any Ambovombe Androy teo amin'ny tokotokony tamin'ny telo teo zany no nisy fanafiana malaso le toerana dia omby 120 omby ombin'ilay président bureau de vote no lasa Omaly dia nikantona tanteraka zany le bureau de vote. Anisan'ny mampitaraina ny mpifidy maro Omaly teto an-drenivohitra ny olana amin'ny fanasoniavana ny bokim-pifidianana. Momba ny indrindra dia nilaza ny filohan'ny senita fa nisy ny fepetra izay niraisin'izy ireo. Tena marina izay ary ny zava-misy moa dia teto Antananarivo ny ankabeazan'izy io izay ny fanadinoana na toko hoe fanadinoana zany le izy na fitavozavozana tao amin'ny bureau de vote sasasasany izay tsy nanaovana ny SONI ny deuxième liste d'émargement fa ny liste d'émargement anankiray ihany zany no natao SONI. Ny zavatra nataonay moa dia tsy nitsara izay nanao antsoavy foana hoe mba miverena re manao SONI ny liste d'émargement anankiray satria rehefa manao le dépouillement tsika dia ho faty ilay liste ilay vato zany. Ny senita nefany tsy hoe miaro olona fa miaro an'ilay safidin'olona le olona nilahatra hatramaraina ahoana ny fomba atao tsy hahafaty ny vokatra atao amin'ny toeran'io dia niezaka zany izahay hoe nilaza tamin'ilay membre ny bureau de vote sy ny observateur izay tao anatiny tao nationaux sy ireo représentant candidat hoe manaova observation ianareo ao anatin'le PV mba azahoantsika mandefa an'izay observation nareo zay any anivon'ny cour électoral spécial mba hiarovana zany fifidianana natao tany amin'ireny bureau de vote vitsivitsy moa izy ireny fa dia mbola ho hitantsika eo fahatongavan'izay moa ny senita koa moa azo an'le liste d'émargement anankiray dia iny zany no anaovana observation makany amin'ny cour électoral koa ilazana hoe tena sincère tonga tokoa nandatsabato le olona. No Maria Andramatoa Atala Beatriciany fa ny CES no tompon'ny fanapahan-kevitra farany amin'ny fanafoanana na tsy ny vaton'ny mpifidy.